Zay ny amin'iny vaovao fa nampafatana tamin'ny fomba ofisialy androany ny birao vaovao ny syndicat ny mpandrarahany fonja i Razafindramanana Piero ary no folo vaovaon'ity syndicat ity nandimby toerana ny Real Diderot efa nijoro ihany koa ny birao ary rehefa voafidy avokoa ireo mpikambana andrafitra izany. Niova mpitantana ny syndicat ny mpandrarahany fonja Razafindramanana Piero no folo vaovao ny solitoerana ny Real Diderot izay lasa sekretera general ny SPAPM androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny birao vaovao ary nandritra izany ihany koa no nilazany ny Razafindramanana Piero fa manohy ny tolona ho an'ny tombontsoa ny mpandrarahany fonja ny birao vaovao. Misy tokoa ireo zavatra mbola tsy azo ny fitakiana izay natao ny mpandrarahany fonja ary anay zany anatin'izao birao vaovao zao dia mbola hiezaka hifanatona amin'ny tompon'andraikitra indrindra faramato minisitra hanontany hoe aiza ny zavatra misy aiza ny sakana aiza ny zavatra tokony hifanampiana. Ny SPAPM izay nilaza fa mbola maro ny fitakiana izy ireo no tsy voavaly ary andrasambaliny amin'ny mpitondra. Misy tokoa ny fitakiana mbola nandrasana valiny zany mbola nidinia ny any ambony izay mbola nandrasana valiny zay mbola miandry fiaonana amin'ny ramato minisitra fa andray anay izy atsoatsy tsy hoela ny birao koa efa tafatsangana tamin'ny zoma dia be ny fitakiana mbola any zany tsy teny raha tsy ny hoe resaka le fotodrafitrasany amin'ny fonja dia le fampiarana n'ilay fanovana amin'ny décret d'application ny loi 95/010 maromaro izy any zay tsy ho alvatany seto fa ho hitantsika mianarana iny ihany zany izay zavatra izay mandrafitra ny birao vaovao ny syndicat ny mpandrarahany fonja ny filoha Razafindramanana Piero, filoha lefitra Zavelo Celestin, Randrian'i Rina Ramarola ary Raparamana Élysée, sekretera general kosa Real Diderot hiasa mandritry ny roa taona ity birao vaovao ny syndicat ny mpandrarahany fonja ity.